baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana trano ny miaona aminao amin'ity anety ry namako. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Androany sika dia hojerena ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Anisan'ny fampianarana mampisafotofoto olona maro ny amin'izany Andriamanitra telo izay iray izany. Kanefa na dia izany ary dia andao ho dinintsika mihitsy izy amin'ity anety. Mialohan'izay kosa nefa, sitrako raha mba hiaraka hivavaka amiko ianao. Raina izay ny an-danitro, misaotra anao fa noho ny fiarovanao sy ny fitantananao no nampiaonanay sy tia namako ity androany. Misaotra anao fa tianay tanteraka ianao. Mamindra fo satria mpamela heloka ianao, mamindra fo ianao, meteza anao amafan'ny lasanay tsy nety rehetra, ary zay rehetra ho ataonay amin'ny manaraka dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Meo anay ny fananao masina hitarika ny fianarana ny soratra masina amin'ity androany ity. Meteza ianao hitahan'ity namako ity, tononoko noho ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Andriamanitra telo izay iray. Na izany lohateny izany fotsiny ary nge dia efa ampilazana fa hoe Andriamanitra telo e. Izany ny anaranay tany amin'ny taona 420 tany. Andriamanitra telo izay iray. Nandritra amin'ny 10 taona no nandiniana satria tsy mety mihitsy izany hoe vao maheno dia milatsaka, vao maheno dia miroboka. Tsy mety amiko izany. Araka ny nahitantsika aza tany aloha tany dia tsy hery fotsiny ny fanahy masina, fa manana maizy azy izany fanahy masina. Noporofoina ihany koa avy tao amin'ny baiboly fa Andriamanitra feno mitovy karazana amin'i Jesosy Kristy, fa tsy samy hafa akory na hoe tsinotsinona izany fanahy masina izany. Ny soratra masina moa dia manambara fa isany nandray anjara tamin'ny famoronana ny fanahy masina, satria voalaza fa raha tamin'ny voalohany no nahariana Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, araka ny voalaza ny Genesis 1:1 dia aza adino fa nandray anjara teo koa ny fanahy masina amin'ny maha-iray ao amin'Andriamanitra telo izay iray mpamorona azy, satria nanomba teo ambonin'ny rano izy nandritra ny famoronana, hoy ny 2 ao amin'ny Genesis 1:1. Genesis 1:1. Hatreto aloha izany dia misy Andriamanitra anankiroa miavaka tsara, samy manana maizy azy, samy ny tanany andraikiny eo amin'ny drafim-pamonjena, mitovy hery sy toetra, mitovy fahamboniana, mitovy fahamasinana, mitovy fahamarinana, dia tsy iza izany fa Jesosy sy ny fanahy masina izany. Kanefa aoka tsy hanaiky alain'ny Satana fanahy isika ka ilaza fa manan'Andriamanitra maro tahaka ny jentilisa ny Kristianina. Tsia, iray ihany ny Andriamanitra ny baiboly fa tsy maro araka ny fahazahoany maro azy. Izay no mahatonga ny Deuteronomia 9:4 hoe Jehovah Andriamanitra reo dia Jehovah iray ihany. Arakaraka ny amoron'ny Andriamanitra ny jentilisa no mahasamy hafa ny fomba sy ny zavatra takiany. Tsy mitovy mihitsy. Fa ny Andriamanitra ny baiboly kosa dia tsy tahaka izany. Mitovy ny nilazainy ray, mitovy ny lazainy zanaka, ary mitovy ny lazainy fanahy masina. Amin'ny fampianaran'ny baiboly toy itony moa dia matetika mihitsy no vahavana melony momba ny telo izay iray, ny Andriamanitra ny Kristianina izany. Ary avy eo fakafakaina mandeha tsirairay izy, ka atomboka amin'Andriamanitra iray izany, ary mandalo
amin'Andriamanitra zanaka de faranana amin'ilay Andriamanitra fanahy masina. Tsy zany anefa no niarahantsika teto. Fa no fakafakaina lavabe meloa mihitsy ny momba an' Jesosy vao ny fanahy masina. Satria Jesosy sy ny fanahy masina no asian'ny olona olana mihitsy ny momba azy ireo. Ko tsy maintsy ilaina zany ny fanazavana lavabe tahaka an'izay efa norenesinao teto. Ny maro de manaiky fa tena Andriamanitra feno ny Andriamanitra ray. Tsy diso zany. Ary na dia tsy hazavainy intsony aza ny momba n'Andriamanitra ray fa mpamorona izy. Tsy toa izy. Antsoina hoe Jehova. Tsy manam-petra. Tsy manam-piandohana. Avo indrindra. Manerana izao rehetra zao. Sy ny sisa. De hita ary ananan' Jesosy sy ny fanahy masina avokoa ireo fomba sy toetra ary famboniana sy voninahitra fiandrianana voalaza eo sy ny hafa mbola tsy notany saina teto. Hitoviany sy hikambanany am' Jesosy sy ny fanahy masina avokoa izany. Hita sy tsoana avy am'izany fa lasa telo ndray zany ny Andriamanitra ny Kristianina hoy ny olona. Ko nahoana no misy ny fanambarana hoe mianora Israely eo. Jehova Andriamantsika de Jehova iray ihany. Deuteronomia 9:4. Misy dikan'izany ka. Jehova Andriamantsika Elohim midika hoe maro. De iray Ehad midika ho fifangaroana tokana ihany. Toy milaza melo amintsika io Deuteronomia 9:4 io hoe efa hitan'i Jehova melo ny ananany sasany amintsika eritreritra sady hoe manana Andriamanitra maro toy ny mpanompo sampy zany ny Kristianina. Noho izany de efa nazavainy melo sady ny am'izay ka nasongada ny fanambarana toy ny miteny amintsika hoe tandremo a. Na de mihoatra ny ray ny isanay dia iray na miray ihany izay. Koa foanao an-tsaina ny fananana eritreritra hoe samy hafa na tsy mitovy izay. Satria tsy misy ambony na misy ambany izay. Le fahamaroana de hita ao am'reto andininy tany saina manaraka ireto. Voalohany de tamin'ny famoronana. Hoy Andriamanitra ao am' Genesis 1:5. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Voalaza fa iray ihany Jehova. Nefa nahoana no manonona hoe isika izy? Anjely ve no niresany teo? Nisy voary hafa ve? Porofo zany fa tsy milaza isa mihitsy ilay hoe iray eto. Satria rehefa mihoatra ny iray ny isan'ny mpiresaka vo afaka miteny hoe isika izy. Ary koa azo antoka fa tsy niresaka tamin'ny anjely ny Jehova raha morona satria izy ihany ny mpamorona fa tsy anjely. Fa tsy mba nandray anjara tam'izany ny anjely. Amarino Isaia 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izao nolazain'i Jehova zay nahary ny lanitra. Izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy. Izy no nandamina azy. Tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa natao ny honenana. Izaho no Jehova ary tsy misy hafa. Hitantsika eto amin'ny Isaia 5:7 io. Tsy miresaka anjely izy io. Tia nasongadina koa eto fa ny Ehad de fifangaroana tokana maneho ny fikambanan'ny anakiroa toy ny fikambanan'ny hariva sy ny maraina ho lasa Yom na andro anankiray zany. Zay mantsy voalaza ny Genesis 1:5. Na koa azontsika antsaina ny fiarahan'ny vehivavy anankiray sy ny lehilahy anankiray ho lasa nofo anankiray. Ahoana lazaina fa lasa nofo anankiray izy ny Genesis 2:4. Olona anankiroa nereo no mitambatra ho lasa nofo anankiray. Koa milaza fitambarana firaisana fitoviana zany ilay iray eto. Faharoa manaraka izany teo amin'ny tilikambon'ny Babela. De zao ny voalaza ny Genesis 1:7. Aoka isika hidina ka hoeny hanorokoroantsika ny fiteniny mba tsy hifankahalala teny izy.
Jehova no miresaka eto, nefa mampiasa ny mpisolo-tena hoe isika. Jehova ilay namorona zao rehetra zao araka ny Genesis 1:1 dia mifampiresaka izy hoe isika. Ao amin'ny Genesis 1:1 hoe andao sika morona olombelona tahaka ny endritsika. No mbola mampiasa io mpisolo-tena isika io ndray eto. Fahatelo, teo amin'ny batisan'i Jesosy. Hainao tsara angamba iny. Batisan'i Jesosy araka voalaza amin'ny Matio 3:17 dia niara-niseho teo ny Andriamanitra telo izay iray. Natao batisa Jesosy, iny lay anankiray tonga nofo. Dia nidina teo naka ny endrika voromailala ny fanahy masina. Ary ny iray kosa avy any an-danitra no nanonona hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Faefatra, misy ihany koa ao amin'ny baiko Jesosy ny anaovana batisa ireo mino ho amin'ny anaran'ny Andriamanitra telo izay iray. Matio 7:20 zay. Hita amin'izany fa ny Baiboly dia mampianatra antsika fa tena telo izay iray marina Andriamanitra. Ny iray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Marina nefa fa amin'ny Mandriamanitra n'Andriamanitra dia izao, avo sy manerinerina izy ka tsy afaka niambo mahafantatra azy an-tsaka sy an-davany. Mahakasika azy manontolo isika raha mikasika izany fahamarinana lehibe izany. Ireo ihany ny nambarany, ireo ihany ny fantatsika. Hatreo amin'izay nambarany ihany no fantatsika. Deuteronomia 7:20. Mijanona treo amin'ny Andriamanitra azy, ilay Andriamanitra raha ohatra ka fantatsika amin'ny tsipiriny momba azy rehetra sy ny zava-miafina mahakasika azy. Ko raha telo aza no nahitantsika azy ao amin'ny Baiboly, nahoana izy no lazaina fa iray? Tsotra ny antony, ary tokony tsy ilana fanazavana lava intsony izany. Raha nandinika tsara ny lesona tany aloha tantsika ny fiarah-mianatra ny soratra masina momba ny Jesosy sy ny fanahy masina, iray ihany ny iray, ny zanaka ary ny fanahy masina, satria samy Andriamanitra mpamorona ireo persona ireo, samy manana fahamasinana, samy marina, samy tsy miova na samy tsy nanova, samy tsy nanana fiandohana, samy tsy hisy fiafarany, samy manerana zao rehetra zao, mitovy tanjona, mitovy tarigetra, dia ny amerina ilay fiainana mandrakizay very tany edena ary amonjy ny taranak'olombelona fa tsy amery azy indray. Tsy mifanipaka fa mifanara-tsaina tanteraka, mitovy hevitra, mitovy ny sitrapo, mitovy ny safidy, samy avo sy manerinerina. Zay no mampiavaka ny Andriamanitra ny Baiboly, ary tsy hitoviany amin'ny Andriamanitra ny jentilisa. Izay fitoviana misy eo amin'izay no mampahiray azy. Kanefa kosa tsarovy fa na dia avo sy manerinerina tahaka izany aza ny toerana sy ny fahalehibiazan'io Andriamanitra namorona antsika io, dia vonona izy ny lefitra sy hitsinjo izay manetry tena sy mitorotoro fo, ary tsy mba tezitra mandrakariva toy ny ampisehon'ny Satana sy ny mpanompony azy. Isaia 7:15-17. Sitra indrindra raha ataontsika lohalarana eo amin'ny fiainantsika izy, ka miantso hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Matio 9:17. Satria ny fitadiavana azy sy ny fanjakany ary ny fahamarinany no tokony atao lohalara-pamena eo amin'ny fiainantsika rehetra isanandro. Io no Andriamanitra nahary asa ianao, tena te karakaranao mafy izy. Movy mba sitrakao ny otisy anompo ary ankato azy amin'ny fonao manontolo. Tadiavo izy satria mbola mora hita izy amin'izao, ary oka ny fanahy masina no hitarika hanao izany, miampy ireo fanambarana ao amin'i Jesosy Kristy
kampio koa ny hafa mba hafantatra azy. Mba hafiry amintsika ireny tapa-kevitra hiasa ho azy sady variana izara sy iresadresaka zavatra tsy misy dikany eto amin'ity fiainana ity. Tahiny Jesosy enenao. Mametraka mandra-peona aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma to. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?